Eny eo. Miandry isa fotsiny tsika de manomboka, aiza matahotra. Rarotranona. Miandry isa isika dia manomboka ny fandaharana. Miandry amin'ny dimapolo dia manomboka. Malala Ganjiger, Guten Morgen sa Guten Tag. Madame Malala. Manao émission le banda. Ah. Ianareo dia talidia ozy izy ny any atsimo, akory aby atsika potratroka hoy ny malagasy ray manontolo, faly miarabantsika rehetra amin'izao andro alahady mitatao vovonana izao any Madagasikara, amin'ny firy zao, amin'ny ray sasany any aminareo, ary mba sambana hatramin'izay nanaovantsika ity fandaharana ity ka hoe iny Rakotomalala Fleury Marcel Dy voatavo naloky sa dia ara-potoana araky ny fotoanany fanomezana, satria tamin'ny 12 sasany mahery ray minitra tokoa dia efa teo fa ianareo indray ara no tara raha izay no etsona azy. Faly miarabanao Andriamatoa Dany Rasolofo Manana, faly miaraba tompoko, faly mahitanao eto, ary faly tokoa moa zany na dia tsy dia mifankalalarantsika amin'ny rahalahy nefany mba jereo ihany ny MP fa ohatrany taona noratra ho anao raha tsy diso tamin'ny andro sarotra INR. Misy vetikevitra anakefatra no tsongaiko amin'ny alalan'ny zavatra miseho sy nitranga tamin'ity herinandro ity ny hoe aza mamorona fahavalo hafa ny totakely sy ny asa-panjakana ambony. Ny avy eo indray dia ny hoe tsy tiany malagasy ny olona malagasy sasasasany fa tsy ny rehetrarehetra, ny olona mivavaka na manompo an'Andriamanitra, ary indrindraindrindra fa ny mpanefoefo. Zao tonga dia atambatritsika indray sarobe matsinao izy dia samy mandray izay zakany vavoniny sy tsy zakany vavoniny fa araky ny fantatritsika dia ity zavatra ity tsy fitantarana hoe zao ny zavatra nitranga tany Andramasina na hoe zao ny zavatra nitranga tamy Mahamasina na tany Sambavana, izao tsy dia izay ity fa fanaovana fampitana anatra, fitaizana, fahaizana, eny fa na dia hoe fahazarana ihany koa raha izay tokony atao, indrindraindrindra ny amin'ny fitondran-tena eo anatrehan'izany hoe adidy masina amin'ny firenena izany. Ny mpitondra matetika dia tsy matetika fa ny mpitondra dia manana didy.
ity adidi ty le antsoina hoe tsy le devoir fa ilay on va dire hoe obligation na pour ne pas dire mihitsy hoe impératif. Manana adidy ny mpitondra anao zay atsara tareny soratra ohatrany hoe manana trano isika zany e, manao trano dia ny mpanao trano miaraka amin'ny architecte sy ny dessinateur manao an'io de rehefa hitanao amin'ny saran'olo izy na makety hoe tsara zany trano zany, tsara zany trano zany, de ohatran'iny le hoe iny nisy olona nitolona de hitanao hoe tsara zany olona zany. Eo am'izay tsika zany tsika mianakavy anao am'le hoe eny ara fatao ataony izy atsangana ara ny gouvernementanao, atsangana ara ny briky, atsangana ara ny trano. De am'izay fotoan'izay tsy le tompon'le trano no tompony andraikitra amin'ny fanatsarana ny asa ao amin'le trano fa le nomena an'le asa. Am'izay fotoan'izay tsy ny vahoaka ny tompony andraikitra amin'ny fanatsarana ny endrik'ilay gouvernemanta na le endrik'le asam-panjakana ambony fa ilay nomena ny asa, ilay filoham-pirenena zany. Atao amin'ilany ilay architecte sy le manao ny travaux ho an'ny olona zatra manara-dalàna manko rehefa manao an'ireny asa ireny dia tsy maintsy manara-maso eo ny architecte miteny hoe mety ty na tsy mety ty fa tsy zao ny ilaiko, tsy zao ny cahier de charge, tsy zao ny plan. De miezaka mihitsy reo zany hanatsara an'le izy na ny mpitondra na ny mpanamboatra na ny architecte zany. Fa rehefa tonga am'izay ny livraison, tonga ny livraison, tonga am'izay ny tompony entana hoe ty le trano namboarina zany, tonga am'izay koa le vahoaka, toy le olona mpanamboatra tompon'le trano ary ty lavabo ty, ty colonne de douche ty ohatra n'efa niasa tary tsy tany am'le trano taloha ve ty tany am'le tary, de ozy izy le architecte hoe andrem-pireniavana fotsiny fa mba mety ilaina anie izy fa ohatran'izao ohatran'izao ozy izy le tompony vaovao ny fanarahana ary zavatra tsara ny fanarahana. Miala mihitsy le hoe tota na vozona. Tandray moa hoe ity kosa ny ilaina hoe mety ty colonne de douche ty fa le fiasany jerena le efficacité ny jerena de tsy manaiky ny tompo-trano fa tsy io ny fanarahantsika fa maninona nomenao surprise ohatran'izao, c'est une surprise désagréable hoy le tompon'le trano. De izy koa le vahoaka aty amin'ilany hoe monsieur le président tsy fanarahany zao hoe réchauffé zao, efa pièce détachée tary ve efa tary amin'ny ino ty mpivarotra pièce d'occasion no entinao eo ambony sehatra averina indray avy ary brocanteur ary eo zany mipetraka le adihevitra hoe ilaina ve ny mamerina ny efa niasa sa tsy. Zao no teneniko any amin'ny voalohany de efa mipetraka ny fifanarahana hoe ataovy trano vaovao, fitaovana vaovao. Fa raha ohatra kosa ao anatin'le cahier de charge zany nisy tsy voavakin'le tompon'le trano nanaovana an'izy hoe mety mba ho tsara ihany koa nefa mametraka mamerina vintage.
Ty di vintage manko de fa zavatra tany aloha no namboamboarina izy indrindra fa an'ireny pomme de douce reny. Style be ary tena lamody be ny ino ty izy teo ny design italiana amin'ireny zavatra ireny ary tena lasa luxe tokoa aloha noho ny zavatra vaovao zay mbola vidiana. Misy valeur kokoa lay izy zany amin'ny resaka architecture sy ao anatina hoe design amina trano anankiray. Fa mila mahafantatra an'le produit vao mahatsapa an'izay. De ohatran'izay koa hatry amin'ny ilany hatry amin'le fanjakana hoe mila mahafantatra tsara an'le produit le filoham-pirenena zany hoe ilay premier ministre na le olona ho nomena. Hoe ty vintage milay ty luxe noho ny hafa. Anjaran'le filoham-pirenena manapirofo an'izay. De manaiky ny ambiny avy eo na tsy manaiky. Fa tsy maintsy mipetraka foana ny adihevitra ao anatin'ny zavatra anankiray. Indrindra fa hoe mivoaka ny tsy fifanarahana hoe toatra ny tsisy io tokoa misy soratra hoe vintage na vozona. Ary tsy hitako ty ozy izy ny tompotrano. De izy le vahoaka hoe ary tsy hitanay fa ianao tsy niteny an'izany hoe anondraha fa refondation. Ao anatin'ity refondation ty raha misy azo récupérena le matériaux taloha de récupérena zay zany le refondation par définition zay mandeha am'izao fotoan'izao. Kanefany eo daholo isika mianakavy ny diso. Eo daholo ny diso. Ny antony de tsotra fotsiny. Ity refondation ty ny anarany. Fa tsy tena andeha ametraka an'le refondation. En vue de la refondation nouvelle, tena hoe renouvellement de la classe politique, de la classe dirigeante mihitsy no apetraky ty refondation ty. Zany hoe ianao zany andeha hiditra any amin'ny anao choix na constitution aloha. Vita zay de mandeha any amin'ny élection présidentielle. De anjaranao vahoaka am'izay no fidiny jojopila zay mety olona hitondra ny renouvellement de la classe politique tadiavinao. Fa dans la situation actuelle, mino aho fa impossible nahita olona hoe madio ranoray tsisy mipika ary tsisy toniky. Raha izaho manokana zao no natao premier ministre tonga de nahitany dalahy. Zao iny zao tsy maintsy ahitana pentina foana. Ka eo zany le hoe luxe ave le vintage etin'le filoham-pirenena tahaka an'le hatram'le trano sa zavatra efa brocateur efa matikapoka tary. C'est selon iny. Samy manana ny safidiny sy ny fanadihadihiny tsirairay. Fa ny tena zava-doza de zao. Raha ohatra ny hevitry ny hafa no ahafahanao manadihady olona anankiray de tsy fantatrao akory. Fa miteny Tarzan hoe faut plus de avokoa. Io Braque samy miteny hoe faut plus. Nefa ny hevitra avy any amin'ny Tarzan. Ary Tarzan raha mety tsy mahalala akory hoe izy olona io fa de zao. Tsy nde olona mieritreretiny tiany napetraka ilay filoham-pirenena. De ataony fotsiny hoe faut plus zarany ara ahitana tantara. De hevitr'olon-kafa no voizin'ny ambiny tsy mahatsapa akory hoe hevitro ve zany. Sao de mba tsy hevitro ary zany teneniko zany. Am'izay fotoan'izay ianao tokony manontany teny ary mijery fitaratra. Ary tokony menatra hoe hatray le aza. Tratra manipulation zany. Ary eo manko ny zavatra tena mitranga am'izao fotoan'izao. Misy manipulation.
Zao an. Manahirana mieritreritra hoe tsy vao androany a le filoham-pirenena no mivavaka. Tsy vao omaly Marc Ravalomanana no mivavaka. Tsy vao rapitso Andriamatoa Rajaonarimampianina no mivavaka. Reo zany no citeko satria ireo no hitako sincera ao anatin'le vavaka entiny. Rehefa mamaky anao amin'ny andininy rehetrarehetra zay alehanao any a, na ao anaty masina aza misy ny jadony. Rehefa miteny ny tompo hoe tsy maintsy ataonao dia tsy maintsy ataonao zany dikany. Nakita batainy ao anatina kibona rekary ianao dia alohan'le rekary amin'le toerana tsy maintsy andananao na mandary ianao. Misy ao anaty soratra masina zany. Tiako hazavaina dia zao. Mampagaga mihitsy ny mahita hoe ity malagasy vitsivitsy tratra amin'ny manipulation dia manaratsy ary manenjika olona mivavaka. Na inona fomba fivavahan'iny olona iny, na inona fomba fiainana io ao anatin'le vavaka après, tsy anjaranao no mitsara an'izany. Ny azonao atao dia manoratra ho anazy manokana hoe o rahalahy ohatran'ny tsy azoko ty fihetsika ty a, ohatran'ny raha azo atao. Fenao koa moa no iza no tsy manana dalàna e. Fa zay manoratra rehetra zany ohatran'ny manoratra ny olona mivavaka io dia ohatran'ny olona masina daholo ry leroa. Ohatran'ny hoe ry leroa zany anjeny latsaka tany. Je viens pas pour les justes ao izy Jesoa. Ka raha mandevy ny olona mibebaka dia omenao triny. Fototry ny vavaka anie sy ny fitahiana dia fibebahana e. Sy ny fanampiana ny ora ary ny fanaovana ny marina sy ny fanetretena e. Ao anatin'izay ve ianao sa tsy? Rehefa tsy ao dia mijereva aloha fitaratra alohan'ny tenenana ny hafa. Satria vao miteny ny hafa fotsiny ianao dia tonga dia mipetaka ilay fanetretena. Ilay ny teny manko mampiseho ny tenany ho ambony amin'ny fahendrena zany. Na amin'ny hoe amin'ny hery, amin'ny tanjaka, amin'ny fisehoana. Hoe matoa miteny ianao amin'io dia zay zany mivavaka kokoa no ianao. Na matoa miteny ianao amin'io tsy mamely io fivavahanao io. Ohatran'ny hoe tena nanana expérience be izy amin'ilay zavatra teneniny. Nefa na ity iray tena hoe manompo sy mivavaka miaina an'le fanetretena raha mbola tsy mahalala akory hoe aiza ny lalany hitondran'Andriamanitra azy. Fa dia ianao no tonga dia mamaritra avy hatrany hoe tsy mamely io. Mody vavaka fotsiny. Tsy misy olona zay tsy diso eto ambonin'ny tany tompoko. Ary ny fahendrena ety ambonin'ny tany dia heloko any an-danitra. Jereo no anaty soratra masina. Aza miseho endrozy izy. Tsara raha mandray roroa. Ka ho anareo miseho endry reny, vaky tsara ny soratra masina. Sady tsy mandray roroa nareo no miseho milay ho endry, ny tsy fantanareo akory dia zao heloko any an-danitra le izy. Hoe
eo antsika zany no mijery hoe sady mba tsy mety tadidiko tsara da zany tena teneko anareo fa zany tatsiraka didie zany mivavaka zany tsy misy zany hoe manompo sampy zany hoe makao am'le ina le tranobe iny de nisy osy tao nisy biby olona tao rehefa makao izy de manao méditation de mivavaka izy tena mivavaka le rangahy rehefa tonga ny fanozonana andatsiraka didie personne aminy nilazaina hoe mipipira izy nilazaina hoe jamba izy natao tamin'ny dolo ty fanompana rehetrarehetra ty sy ozona rehetra ty mbola vo tamin'ny raha nisy de nisy ngam'izay herinandro resaka tamina olona ve manko tsika midy am'le mpanefefa sarotra amiko ny anona ny anara fa anisany hoe raha tsiraka didiena anisany nahatafitan'izany olo zany fa zay miralasa aminanaiky fa mahatinahitra ny filoratsiraka tsy mamenatra amy teny an'izany voninahitra ho anazy zany satria raha ny fanendrikendrena an'le rangahy io le tenenika sao de hevitry ny hafa no voizonao nefa le zavatra tsy fantatrao akory de ina ianao miteniteny foana raha nana ny ratsiraka didia de nitranony tany ambody atafana no namboariny voalohany zay ny teny fieritseretanareo fa na io fanafodiny io raha tsy haiko na homenatra ny fianakaviany am'izany na tsy homenatra kanefa ny amiko raisiko hoe fierté zany hoe satria ny tena hoe tsy nandray commission ratsiraka didia tena nandray izy tompoko tena nandray izy ary masoko ny nahita an'izany fa mbola masoko koa ny nahita an'izany hoe ino izy meny amy fredo betsy ny fira vidanany la parabole anteny parabolika tsy maintsy asina isaky ny province efatra amby roapolo ny vidina tam'izay mbola velona iny tsy haiko raha mbola velona betsy ny fira natria tsy fantatro fredo betsy ny fira taony inona ny lorana an'izay vola zay vola avy amina groupe pétrolier zany niala taty ty vidananao an'ity marary mihitsy ny fony zany lay aratsiraka didie zany raha vo tsy mahita mondial amy malagasy marary azy io 300 € 300 € izy ny vidin'ny fanafodiko ary teo ny napiratra vo masoko naverin'le rananamana tamiko ko 300 € nany izy indraindray etsony anao izy izy m'appelle pour 300 € dico raha Fleury que je vais lui donner 300 € izy izy j'ai donné 3000 Fleury tsy tiana le olona satria azay no natonga ny ratsiraka didia tsy mba nandeha tany amin'ny fiangonana tsy hitanao tam'izany izy fa meo azy ny andininy sy ny antokony amin'io baiboly io fa vitany tsenjero ary ny impressionné-ana mihitsy zay ary iainany io nefa iainany io zay de mivavaka tsy tiany malagasy tsy tiany malagasy koa ngiara-valy manana fa mivavaka manomboka mitatra le izy am'izao fotoan'izao tonga am'izay mpanefeo za zao ny iainany zany tompoko
afaka mijoro vavolombelona zany hoe tsy tiany malagasy kao farehefa malagasy vitsitsy tsy fantany akory ny parcourinao hoe nanomboka taiza io de nakaiza de ahoana iny zao no zao no zao no zao fefa tonga ery amin'ny arrivé ery ianao nefa mbola vo hitapy aminao de zanam-potehana tam'izah mbola mitondra moto manenjika amin'ny vidimanga eny mahitsy vo hiditra aby mahitsy ny camion avy amin'ny Majunga de tonga de sakanako de tonga de vidiko amin'ny ambongadiny iny ndray camion iny tam'izany salina tam'izany je n'avais que 14 ans 15 ans amin'ny efatra maraina amin'ny telo sasany maraina mahazo efatra 5 camion amin'ny folo tapitra amin'ny manga isan'andro a rehefa période manga bible any anaty posiko teo amin'ny BTM teo mahavoky teo amin'ny bankiko tam'izany rehefa nyhariva indray jereko tsara tery Manjakaray tery afinaritra andratsiraka ninainao an'izany tantarako zany tery Manjakaray tery nisy mpivarotra sosisy anankitelo efatra ilaran'ny olona mihitsy sosisy masaka jereko le découpe matevitevina ariary efatra de efa mahazo tam'izany ariary folo epitsin'iny miverenako voalohany anenjy tonga de lanjao daholo lanjaina izy efatra matratra zaokolao fa isan-kalina farafahakeliny taloha raha ohatra hoe kopona ariary efatra de lasa mizara roa na tokony hinanify raha kopona ariary folo de nataoko mizara roa na tokony hinanify de zao fotsiny tenena hoe me miakatra vidim-piainana zay manko le hevitra zay hevitr'olona de lasa hevitry nefa miakatra vidim-piainana nefa le rangahy ty akatomba de lasa mifampisasaka zany zay ao anatin'le revy reto olona mandalo tsy malala akory hoe ry olona miakina potory iny tena tompon'io revy io ohatrohatran'izany zany ny zavatra niangana nandalo hatrany amin'ny hoe naka ny lareny eo mividy tomobile 5 enina nandalovany zany tonga hatrany Bevato manao collectana tsaramaso amin'ny faritsy Romaly tamin'ny iny Moyen Ouest iny fampijinja amin'ny dahalo collectana katsaka tsaramaso nanao an'izany tsika toko nametraka ampifindramonina amboly nanao an'izany tsika toko fa rehefa iny am'izay teo amin'ny fahaefatra amby roapolo taonako tao nanomboka ny songadina nanao entreprise de nandeha tsara ny entreprise satria afaka ny recruter ingénieur nandeha tsara ny asa tamin'ny fanjakana manao marché en bonne et due forme tao amin'ny directeur de logement tam'izany saiky nidiadra satria andro ririnina nasorona ny tafotrano ministre Jean Jacques Séraphin io amin'ny route circulaire io avy tapoka ny orana tsy nasiana labasy mielonga amin'ny ministre ambony fandrinany zany ny zavatra nataon'ndreky aflerirako eto malala fa rehefa tonga vangy aflerirako eto malala nitsetra le ramatoa vadin'ga ministra avy ianao mbola tanora kely ohatry zao e de napetra ny adiny 2 nanariny teo
dia mino royal belona aho. Izaho mbola tsy nisotro tamin'izany. Fa le mpiara-miasaniko no nomeny. Tsy moramora zany tiako tenenina hoe nisy olona niainga tany amin'ny fandehanany dia tonga mpanefoefo. Tsy voatery miasa hoe ao amin'ny fanjakana na tsy hoe fanjakana fa manao politika dia mangalatra totakely. Raha ireny ilay tenenina hoe bois de rose bois d'arcy mahaty aminay zany. Volamena raketazy zany manko ny sport national am'izao. Raha ireny tena d'accord. Fa raha ohatra kosa ve le olona le corruption ny sport national ao Madagasikara. Samy tokony melohana na ny corrupteur na ny corrompu, c'est vrai. Fa ianao ve dia mahasamy tenany fa mbola tsy nanao corruption anao tao anatin'ny fiainanao ray manontolo. Za zao tena miteny aminareo fa tsy indray mandeha na indroa no mividy décision. Raha te ho tsara ny businessinao dia mamorona lalàna. Mifehy sy mamatotra ny businessinao. Hoe tamin'izany andro présentenany hoe tsy maintsy dévelopena ny secteur touristique. Ianao amin'io fa manana ny ketrika ao ambadiky ny lohanao ao. Manontany ny mpitondra fanjakana hoe ahoana ny fomba hidevelopena an'io. Ilaina ny misy investisseur tonga vaovao. Mino tsy fandoavana hetra izy ireny mandritra ny 5 taona na 10 taona. Tafiditra tao anatin'izany ny location de voiture nampidirinay. Nandany 3 taona efa taona maninitra nampandany ny lalàna ohatran'izany hoe investissement préférentiel ny fiantsoana azy tamin'izany andro zany. Nanao an'izany zay légal zany avy eo. Tonga ny tomobile tsy mandoa douane, tsy mandoa taxe on va dire. Satria voarin'le lalàna ao amin'le lalàna hoe ao anatin'ny investissement préférentiel tamin'izany. Dia ohatran'izay zany ianao rehefa miditra ao anatin'ny cour des grands io anao. Ny grand rehefa manao zavatra dia ny lalàna aloha. Fehezina amin'ny lalàna ny zavatra atao. Dia rehefa tafiditra ao anatin'io lalàna io izy afaka maka le maximum de bénéfice izy. Fa ianao mivendrana. Le mpitondra fanjakana anao mivendrana. Le mpanapaka amin'le raha le amin'le fitondrana no tsy manana vision ary mbola tsy nenan'izany atao hoe esprit ana grand entrepreneur. Mbola voaohatra zany teneniko anareo zany. Fa rehefa tafiditra tao anatin'izany le fleurirako tomalala hoe fa ahoana ary le ry tapitapoka le ry tonga dia tomobile 500 no vidiny le ry. Ahoana? Non seulement izy taria nanana taria izy niainga ary tsy voateo ny nanomboka. Trano le ry ao Besarety le ry mipetraka ve dia ho possible zao. Ka izay indrindra no nahatonga le ry mipetraka tao Besarety. Satria izy efa niinvestira taty ivelany koa. Ivelan'ny Madagasikara. Toetra mbanety ihany koa le izy. Dia alora nga discret tsika toy izay mitsefatsefaka be ry fa reto malagasy reto tsy tia mpanefoefo. Raha vao mpanefoefo ianao zany multimilliardaire ianao dia tsy maintsy mpangalatra ny dikan'izay amin'ny malagasy. Sarotra anay zany daholo. Tadidiko mihitsy ny tenin'le bebe moa fetrika azy fa tantinina anay zany tena marina. Tonga tao amiko mihitsy izy vao maraina. Petraka eo hifanao manko mipetraka eo tongo-pandrinaka. Ianao tsiry anaka hozy izy tena malaza ratsy ianao.
taiza ve de pastera mihitsy izy. Pasteranay zay, any zay pasteranay zay fa tsy tononoko ny anarany. Za ozy izy vao niditra teo de nijery aho hoe misy caméra avy ato zany. Any totrany tsisy caméra. Fa lazainy fa misy caméra, feno caméra hono ny tranonareo. Ianao hono lehibe amy mafia. Ahoana no nahazahoanao andreo hareny reo? Ianao ny mamono olona mihitsy manompo ino ty izy teo, manompo sampy. Bebe a. Na réseau no nahita amy firy maraina de fa bebe a. Ianao zao no niteny hoe sao de tokony hifanambady am'izay anao fa atao ahoana reo vono reo? Fa nanambady tam'izany moa. Ny tiako atongavana de zao, tsy misy olona afaka manam-bola ao Madagasikara ho amy malagasy tsy de tafavoaka raha tsy hoe tota-kely izy. Ary zay tena tsy afenoko anareo anisan'ny nialako, tsy nipetrahako intsony ary tsy nanaovako investissement intsony tao Madagasikara fa hoy zaho hoe hialy eto aho de je vais tout faire pour réussir ailleurs. De am'izay fotoan'izay hitondray ny vavany reto. Satria tena invivable anie le situation reholy. Tena teneniko anareo zany a. Tena invivable satria ianao zany tena tenenina an'izany. Tonga anao ny latsinainy maraina. Tadidiko tsara mihitsy iny Irma iny. Tonga tao amy biraoko izy. Irma, redressement fiscal. Jereko tsara ohatran'izao izy. Redressement fiscal ahoana ary madamo? Ianao manana an'izao, reto marché anao zao, zao. Navoakako daholo ny dossier noteneniko ny comptable. Navoakako teneniko ny dafy avoa io ny dossier zao. En règle tsara zay. Eny e, en règle ianao fa ianao anie manao sous déclaration inona sy ny karazany. Jereo ny tomobilinao, valeran'ny tomobilinao fotsiny efa firy miliara. Madame jereo ty. Zao ny source an'io zao ty. Ka hitanao fanjakana ny pour aboutir koa. Alao ozy izy tsy atao biraonao no miresaka fa aiza ny toerana tianao de mifankahitsika rahabeto. Eny ara ho afa inviteko anao amy le Jasmin. Mbola nisy le Jasmin ao ambadiky cinéma Ritsa tamin'izany. Rehefa tonga tao izy tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina, zay ny teneniko anareo tena dégoûté aho. Nipotehana daholo le arnezana nipotehana ny orinasako. Tena combat vao mahazo an'izany hoe heureusement zany ianao fa atokisan'ny pétrolier. Niasa anie tsisy niasa tamin'ny fanjakana zany. Ny teninareo reny gare routière amin'ny amoron'akohona sa inona le ery amin'ny bypass iny. Tsy mifanjakana ny baheurany iny fa Jovena. Ary ny sasany miteny hoe tsy miexiste ny société. Société tsy miexiste ve anaovan'ny Jovena contrat? Mba manatona kely ny Jovena am'izany contrôle-na hoe imperfection zany jusqu'hatramina procédure. Za koa no nanao contrat tam'izany. Jeanne d'Arc construction. Fa nao fotoana zay tao amin'ny le Jasmin de natao tsara ny mise en confiance, nataoko tsara. Avy eo am'izay tonga de niteneniko ary nitsiko. Coup de bluff io. Ataovy daholo any resaka rehetrarehetra fa rehefa vita ny resakao de zaho tsy maintsy miseho référé amin'ny hevitry Andriamatoa Rajaonarimampianina.
namako izy ao. Ka aleoko tonga de miresaka aminy directement. Raha 3 milliards le izy ny eritreretiny, tafidina 300 millions tout de suite eo. Ary ianao tsy mila mandoza izy fa tonga de menao anahy. Tadidiko tsara, SUV fotsifotsy zay ny entiny. Tsy tadidiko izy iny na Volts na BM. Betsaka hoe zay zany misotra ny tomobilinao ty hoa 300 millions. Za ry madama tsy afaka ny amey an'zany. Ahoana ao ny amezako anao 300 millions nefa ny orinasa karaha pitehanareo. Pitehanareo anie ny orinasako rehetra hoa. Nga voatin'ny redressement fiscal mahazo ao a. Orinasa tsisy créenareo lazainareo fa zao. Tiako tenenanareo de zao. Rehefa tafakatra eo ambonimbony ao nareo mahery be ny rivotra. Ary tena cyclone mahery be ary mahery vaky. Raha mahita tory ianao amin'ny alina zara fa mahita tory. Fany amy tsy ampozinao mihitsy ny atako mineny. Tapitapika eo anao maraina mivoaka amy la Gazette de la Grande Île. Maintsy anao le olona ny alina hoe baina, baina. Lazainy anina fa manao bois de rose neny raka fa ahoana avoaka ve ty sa tsy avoaka? Avoay ihany lesa fa inona an'io. Efa tsy nataoko tsy raha. Iny anao la ino ery amy la Gazette de la Grande Île. Zalahy manao bois de rose a, enao mitafavoaka, enao mivoaka ery. Petahany zalahy fotsiny. De moa fantako le olona nanao an'izay. Fa taty aoriana izy niaratsiny. Io zany resaka lobby inona mametraka premier ministre fotsiny. Tsy tafapetraka ny azy fa ny tena ny lasa de navoaka ianao hoe ianao mpanao bois de rose. Nalaiko exemple ohatran'izay ny tenako satria fantako tsara le milieu. Fantako tsara le milieu hoe ity no ampiasaina de rimpehana. Je connais trop. J'ai vécu et je vis même dans ce système. Io le mahatonga anahy amy tena sady mba nihevitry ny hafa ny véhicule anao. Fenao tsy malala akory hoe ity zavatra ity ne mety hanimba akoho ty rehefa atao kôty. Ataova ny kôtikôta. De ohatran'izay le izy le mahatonga an'le hoe iny le olona efa zatra totakely ohatran'izay. Tonga izy ao amy fasinao eo. 3 milliards ozy, 300 millions ozy. Soa ihany fa olona voatavy be ny teo. Tsy mankino tsy manaiky niava fantako mihitsy. Za fa andavinao 3 millions idiko ny entreprise. Ataoko mitranonao za lasa ody any an-dafy. Kanjo moa lamina ihany izy hoe rehefa natsokony ary teo no nafantarako hoe tsy ndia hery rajonary mampianina ny manapodika fa olon-kafa. Izy ndray olo zany niatry ny filoham-pirenena. Asio fa miverifie izy tany ambadika tany hoe tena mifampiresaka tokoa zareo fa fanakaiky. Tam'raha manko mbola vao nanombokomboka zany natonga ngia hery rajonary mampianina teo fitondrana. Fa rehefa taty aoriana nibloquenty Nicolas sy ny karazany. Tsy tiako tononona ny anaran'ny hafa satria efa nisaziny. Fa voasazy efa nahazo ny anjarany. Ka zay io ry ralahy. Atakeny ihany. C'est pas évident le tena tsy afaiko. Tena hoe tena. C'est pas heureusement le vadinao manana ny zavatra ataonao. Izy koa raha manisa manao ny facture sy ny karazany. Mivavaka ianao ny alahady. Mamela heloka ary mangataka famelan-keloka. Zay no ataonao.
mamela heloka tsy mangataka fa mela heloka. Ka ny olona ohatran'izany mpanao hoe tonga zany efa zatra mamely avany nomenao andraikitra ao anatin'ny fitondrana ohatran'le robinet na le colonne de douche na le hoe pièce intruse ao anatin'le système mila risque be ary tena hoe tena une bonne dose de fasahina par rapport amin'le zavatra ny fanarahana tao anatin'le fanamboarana an'le trano na le fametrahana ilay tolona. Tsy tiany malagasy ny olona mivavaka, tsy tiany malagasy ihany koa mimpanefoefo, fa ny malagasy koa nefa dia spesialista ao anatin'ny famoronana fahavalo. Satria ny malagasy zame diso, tsy izy mihitsy ny diso fa ny olona foana. Raha mandra ny malagasy tsy adalan'ny malagasy fa misy olona foana tompona andraikitra amin'io. Tena mampagaga. Tazana kely fotsiny ianao eto akaiky eto, eo akaikin'ny Madagasikara. Maninona zao ny maorisiana par rapport amin'ny anglisy? Maninona maorisiana par rapport amin'ny anglisy? L'Angleterre est très présente dans le système mauricien. Maninona la Réunion par rapport au français? Les plus belles infrastructures au monde et les plus coûteuses. L'autoroute de la Réunion. Fa mpitondranao ny tsy mahavoa, mpitondranao ny corrompu nandritra ny ianao no nisafidy an'io nanomboka 2009. Efa 2025 ianao vao tonga saina ay tsisy ilana an'le jilamboty ty. De ny olo-kafa no omenao triny. Ianao no nametraka an'le olona, ianao no nanampy an'le olona. Andry Rajoelina. Mpamitaka efa zany le hira mbola ianao mbola misy mangataka verena Andry Rajoelina. Azon'ny Rajoelina vola vidana amin'ny Montrapatety, vidana amin'ny Maybach, vidana amin'ny Panthéon sy milay be any aniny izy tao any Dubai, trano iny any frontière Suisse. Tsy mahataitra anao. Fa rehefa io amin'izay miakatra ny vidim-piainana. Akamany any manao ny importation ny vary, menaka sy ny karazana. De ny olona no menao triny. Tena mba tokony fandiny mieritreritra ihany tsika ary tena hoe tena ahoana ary zany e. Ary ny tena grave de zao misy intellectuel mivéhicule an'izany. Io zao tsika avy nanao coup d'état. Le fehitena indray hoe mety. Manaiky fotsiny ny olona. Ary ny tena marina arany edy zao e. Hitan'ny olona fa tsy mety amin'le malagasy tsony le Andry Rajoelina de nasoron'ny olona. Ianareo ve nieritreritra fa raha tsy mibataina atao hiavoloha tao i Andry Rajoelina? De nieritreritra nareo fa hiala. Aza adinonareo fa mbola teo am-pelantanan'ny Andry Rajoelina gendarme. Vidiny tamin'ny kilao. Na tamin'ny grama mihitsy. Raha ino zany fampitifitra atao ny gendarme sy ny miaramila de mba taizitsika menakavy. Tsy mba mandinika akory manita-tsaina kely hoe oay, purée. Mais la France nous a enlevé cette épine.
Azonareo atseretana ve zany. En fait, le vrai coup d'état, c'est le fait d'avoir enlevé Andry du palais. Izy any convaincre any Andry Rajoelina zay. Allez demander mba nametra-panontaniana zany ve nareo. Izy any convaincre any Andry Rajoelina hoe mialanao tao fa tsy tompona raha sanatria mifampitifitra ireo malagasy ireo. Tompona ndraikitra tanteraka ianao. Ary zay tsy afaka hiaraka aminao am'izany. Nametra-panontaniana zany ve nareo? Nametraka ve nareo? Ndrasa aloha vetsitsotro va? Maneno le téléphone anankiray. Zafady a. Hoe nametraka fanontaniana ve tsika menakavy? Hoe ahoana tokoa moa zany? Raha tsisy mibaty Andry Rajoelina, tsisy niteny hoe iza no afaky niteny any Andry Rajoelina. Ka afahany miala. Merci mon amour. Le sucre s'il te plaît. Ka voatery tsy maintsy manaiky izy hoe ohatrany grave zany afery zany fa tsy maintsy miala eto aho. Tsy misy na ny ray aman-dreniny raha tsy mahavita an'izany. Na ny premier ministre indrindrindrindra. Azafady azafady tompoko. Merci. Karakarain'le zanaka kafe reo le azafady a. Tsy misy eny fa na mivadiny ary. Raha fitiavana pouvoir ao amin'izany atao hoe Andry Rajoelina zany. Jusqu'an'izy mitsoaka tany ary. Mbola sahany no miteny hoe nanao mission no mihenatra. Zay natoko hoe tsika ao a. Ohatrany tsy conscient amin'ny zavatra iainana sy mandalo amin'ny fiainatsika. Ohatrany tsy manana intsony tsika le recul hoe ahoana no ampidirana any Madagasikara avion frantsay tsisy autorisation tsisy an'izao. Fa tsy mba misy mieritreritra hoe fa ahoana tokoa moa zany nahatonga an'iny avion tao. Fa ahoana tokoa moa zany raha tsy nahasorana tao i Andry Rajoelina. Azadino fa miaramila atao amin'ny capossate anie. Ils étaient à peu près 200-250. Azadino fa ny gendarme anie, ils étaient lourdement armés. Hatramina sniper an'iny na mbola nahatoky tsara zany général Bob. Tsy malala akory izy le ray nefa tsy tipaka tariby mibataina tao. Le vrai coup d'état, c'est le fait d'avoir enlevé, ce n'est même pas les capsades qui ont fait le coup d'état, c'est faux. C'est le fait de l'avoir enlevé là. Mais allez ou non. Zay ny coup d'état zay. Ary tsy maintsy nasorana satria efa be dia be ny malagasy dans les coulisses nangataka hoe etandra angany ianareo. Anareo asory any io. Tsika nangataka zany tsika malagasy e. De rehefa ataon'ny olona izy dia tsika indray manome tsiny.
Zay nena tokony tsy fantatra ntsony le malagasy e. Le malagasy intellectuel zany tena mahalasa saina hoe fa taizary tony olo itony nianatra e. Izy vao malomano nangataka hoe batao aniny ianareo. Rapatrie votre fils. Les gens, ils ont vu effectivement fampina tokoa ety. Anala baraka antsika ety. Alao batainy. Batain'ny olona le olona reny nahazo ty. Malozana izy zany. Zany ve nandeha lazaina ery amin'ny aina aman-jery ery. Satria le média frantsay miataky le frantsay koa niditra taninao tsisy droit. Tsisy autorisation. On sait. Maninona le mpanao gazety ray manana zay satria misy sensibilité politique koa ambadikany. Dans la pratique, face à l'évidence, hoe ty bandy kely ty alala baraka, ty bandy kely ty sanguinaire. Azadinonareo fa nisy ny lundi noir sy ny teo an-tanina reniny. Teo amin'ny teo Ambotsorona moa zany. Tsisy dikany andao ozy izy fa sao de zany hoe voeniny kely ka fa menotsodrany ianao nefa tao efa fandrika. Tiako tenenina amitsika hoe tsy nisy problema tamin'ny andro radiolona mihitsy mibaiko ny gendarme hoe tafio. Et d'ailleurs efa henontsika zay hoe ho avy ny gendarme ao Kapitsaty. Za zao nanao appel zany hoe feno vahoaka avoadony ny dabapako rehetrarehetra anakarana an'ireo tsy hiditra amin'ny Kapitsaty. Nanao an'izany a. Fa rehefa henoko le izy mibataina hony. Iny fa lasa ny hélicoptère namonjy any Sainte Marie. Zay aho vao soulagé hoe merci la France. Zay mihitsy ny teniko hoe nafaly anao na tsy faly zay mihitsy ny teniko merci la France. Moramora moa zany hoe tena mifampitifitra ny zandary. Azadinonareo fa nandalo teo amin'ny Toboratsimandravana iny convoi ny colonel Mikael iny tsy firiny dralahy. Azadino zay. Le izy le hoe andeha hiresaka amin'ny vahoaka de nandalo teo aktifitra be teo. Ka eo tsika zany iny tsika lay lasa mamorona fahavalo hafa. Satria misy firenena hafa te hiditra ao anaty ao Madagasikara. Misy firenena hafa te hiditra ao. Ils mettent le chaos d'abord. Le chaos. CHAOS. De inona tokoa ao anatin'ny filana. Zany hoe pays dans le chaos zany. Tena atao chaos complètement. Ohatran'ny hoe Niger ka Madagasikara zany. De zay tonga ao de efa mpanavitra daholo. Dino ianao hiverina any amin'ny atao hoe moyen âge. Satria enjehanao daholo ny investisseur rehetra zay mba mpanefefo mety. Raha mpanefefo mpangalatra sy tota kely tariny enjehanao. Naizara nanao an'izany. Ny enjehako. Mpanodikodina volam-panjakana tsy tokony mena ndraiky tao anatin'ny fitondrana. Naizara nanao an'izany. Manenjika. Fa raha olona kosa hoe réussir le olona amin'ny secteurany sy ny zavatra zay ataony mba assumer ihany zalahy le zavatra atao fa tsy androany any ny andro iainana. Aza mamorona fahavalo hafa. Efa mba samy nenana daholo zany periode zany hoe teto periode socialiste.
Fa ny ohatran'ny hitako de mangana tamin'izany andro zany de fitombenako, mivava fitombenako angambany. Aleo zay mihitsy tonga de précis, satria na ny papier hygiénique ara tsy nisy, fa ny boky avy any an-dralany no nampiasaina. Boky no nampiasaina tompoko. Sarotra ny hiverina am'zany, ary misaotra an'Andriamanitra Ratsiraka Didier tamin'izany tonga de miverina aingana tao anatin'ny libéralisation izy, de miverina ny sardina, miverina ny savony manitra. Fa nendrika aloha anatin'le zavatra, tokony mieritreritra am'izay tsika hoe tsika ihany no manao an'ireny, de tafavoaka io, fa aza mamorona fahavalo amy tsisy dikany eo, satria noho izao noho izao. Ary ho antsika malagasy, mandinihy tsara amy zavatra atao satria sao de eny hevitry ny hafa, ny trotroinao sy babenao, de à terme ianao ihany no mipotika, fa zareo avy eo izy indray no mananatra anao ery aloha ery. Ary ny tena loza anie rehefa tsy mety izy de mifona ozy. Fona mivoaka malagasy efa tena mba tsy nety iny. Fona kely 30 secondes izy de oatra voafafa nieloka nandritra ny 9 taona. De aveo izy pour reprendre de plus belle. Sur ce, je vous dis au revoir et passez une bonne semaine. Sotratsika rehetra ho tehin'Andriamanitra atao tompoko. Mandram-piona. Aizitsika toe ia, veloma daholo tompoko a. Ary nareo tato tsy de nazoto nanoratra tato amin'ny YouTube fa mangatsiaka loatra anga le andro aty ivelany. Lahora veloma daholo tompoko.